mba iny ny fandarana mahery amin'ny tiariva ity tsy izay izany fa erika sefo zay moa ny avatarany be sy ny maro azy a mpanazatra ny ekipam-pirenena malagasy na ny makivehivavy eo amin'ny taranja bola lavalava. Miarabanao ny fandarana mahery. Faly miarabanao na manonoa dia miaraba ny teknisianina rehetra ao amin'ny matv a, miaraba mipakafy ny taranja bola lavalava ihany koa. Mazava loatra ny taranja rikby no resahantsika amin'ny tiariva ity a, avy niatrika lalao resam-pirenena ny makidy Madagasikara sokajy zazavavy a, rafitinina amin'ny akapobeany a, aiza ho aiza ny toeran'ny Madagasikara nanahoana ilay tournoi fananana tamin'ny akapobeany a teo amin'izay lalao izay natrehanareo tatsy Botswana zay. Raha ny fandehan'ny tournoi zany amin'ny akapobeany a tsara mivokatra satria raha tamin'ny herintaontsika tany amin'ny 5e place a tamin'ny tournoi natao tany Tunisie dia niakatra 4e place tamin'ity. Azo lazaina hoe tsara mivokatra zany a eo anatrehan'ireo mpifananjana 10 izay nandray anjara dia nety ny zavatra nale zany. Raha hoe mety ozy ianao ny zavatra nale raha idirana kely ny lafin'ny teknika mbola mifanalavitra ve satria ohatrany hoe raha zay filazanao zay dia dingana anankiray zany ny vitantsika, mbola mifanalavitra ve ny atao hoe avy teknika raha miohatra amin'ireo ekipa mpandray anjara tsika? Raha ny avy teknika zany ny makivehivavy a mihoatra amin'ireo Keniana, Ougandais, Tunisie satria izay ny teo alohantsika zany tamin'ity tournoi ity dia eo amin'ny resaka fizika zany nanana olana ny ankizy fa ny organisation zany na ny attaque na ny défense efa hitovizana amin'ireo firenena zay efa mipiatsika circuit mondial satria ireo firenena telo eo alohantsika ireo dia efa mpanenjika circuit mondial daholo. Ka raha ampitahina amin'ny makivehivavy zany dia izay resaka fizika zay zany nitanay hoe mbola lesoko ho an'ny makivehivavy. Nazaninaty zany tiako antanina ihany a, ianao mpanazatra ny izany hoe ireo mpilalao vehivavy eto Madagasikara rikby ireo a saika fantatro daholo ny zava-misy aloha ankehitriny dia misy atao hoe mpilalao atao hoe voailika angamba ary zay ny azo ilazana azy tsy tafiditra ao anatin'ilay ekipam-pirenena satria ilay milalao ary amin'ny ankilany izany hoe ilay milalao aty amin'ny manaraka ny fédération ihany no nandrafitra ny ekipam-pirenena. Mety misy akony ve zay, mety misy nanova zavatra ve zay raha ohatra ka hoe mitambatra ny mpilalao? Marina tokoa zay satria raha tamin'ny tournoi farany natao tany Tunisie zao mbola tao anatiny ireo le ankizy sasany zay natary amin'ny ligue nanalamanga zany fa tsy taty amin'ny fédéral no miparticiper championnat tamin'ity taona ity. Amin'ny mateknisianina ny tena moa zany dia atao anatin'ny fédération dia izay olona manaraka ny rafitra tatao amin'ny fédération no natao ny soa zany. Club telo zany no hita hoe nasarika anay tao anatin'ny fifatenana dia tsy maintsy niaina tamin'ireo club telo ireo zany zay tao anatin'ny fifatenana tamin'ny tournoi tamin'ity tournoi ity. Hoe mampiova zavatra nisy mpilalao marina aloha tary amin'ny club tary amin'ny ligue nanalamanga zay hita izy nandray anjara izy tamin'ny tournoi tany Tunisia tokony mbola tao anatin'le tamin'ity tournoi ity zany nefa le rafitra mety nanova vokatra ihany fepetra nitakinjay nandrafetana an'le ekipam-pirenena mety nanova vokatra ihany le izy satria amin'ny akapobe zany misy mpilalao zay tao anatiny mihitsy zany tsy afaka mandray anjara izy no le izy tary amin'ny ligue nanalamanga no lalao araka le rafitra rahantsika mahita amin'izao fotoana. Ny fananana nalehanareo ihany koa Erika ohatran somary mifamafao be ihany ny resaka na ny fédération na malagasy rugby nanao conférence de presse ary nanazava hoe fedina ny tompon-dakany Afrika fanitsanana andehanana any amin'ny lalao olimpika hilatsahana ihany koa ny tapakila andehanana any amin'ny circuit mondial. Inona tsara zany le fifaninanana nandehananareo tany Botswana?
Le fifananana zany de voalohany aloha tour préliminaire zany ny natao hoe ny amin'ny fifanitsanana amin'ny Jeux olympiques atao amin'ny 2020 zany hoe fanamboarana ny classement n'ireo équipe 10 amin'ny herintaona zany iclassena an'le anaovana ny formule zay atsehana indray amin'ny herintaona zany hoe amin'ny herintaona zany vao misy indray ny éliminatoire ny toyany zany deuxième tour amin'ny éliminatoire ny Jeux olympiques amin'ny 2020 zany iny zany natao iclassena anamboarana atsaratsara kokoa ny placement zany amin'ny filaharana eto Afrika amin'ny rugby à 7 vehivavy de amin'ny herintaona zany vao mandeha ny tena tour farany amin'ny éliminatoire amin'ny Jeux olympiques amin'ny 2020 zany hoe tsika zany zao raha laharatsika tamin'ity hoe fa efatra tafiditra mbola ao anatin'ilay mifaninana amin'ilay miady toerana amin'ilay fifanitsanana amin'ny taona manaraka ve tsika izany tafiditra mihitsika satria zay ny tena nezahana zany hoe atsaratsara amin'ny place zany miakarana amin'le classification mihoatrany tamin'ny herintaona de ny quatrième zany mba azahoanao place tsaratsara kokoa zany hoe eo amin'ny équipe mety hoe maivamaivana mba atsaratsara amin'ny toeranao zany amin'ny éliminatoire Jeux olympiques zay zany tena marina amin'le tournoi de amin'ny tournoi azy moa de T20 de mipetraka ihany koa le hoe coupe d'Afrique amin'le izy marina fa ny Sud-Afrique tsy nandray anjara fa izy nanao ny safidy ny andeha ho any amin'ny Turquie zany izy efa manomboka ny Turquie tsy na misy zao any Angleterre de manentsika an'ireny izy nanao safidy an'izay fa tsy nanentsika an'le taria Gaborone mamaraparana ny resakitsika rika ty moa zany fanontaniana mety avy aty amiko manokana satria araky ny fahafantarako anao sady ela ny fahakalalatsika sady mpilalao no mpanazatra ny ekipa pirenena ianao ihany koa anisan'ny mpanazatra sa miteny sa manitsy ny zavatra tsy mety ny zavatra angatahako aminao fanazavana kely fofoe amin'ity ariva ity amin'ny zava-misy ankehitriny amin'izao tontolon'ny taranja baolina lavalava zao amin'ny mahampanazatra anao inona ny azonao ambara ary inona ny zavatra tokony ho atao ahafahana atao hoe mampiakatra na manatsara ny tontolo ny taranja baolina lavalava eto amintsika satria ny hita eny ankianjy aloha na inona lazaina de zao mizara roa zany misy ny fizarana roa ary misy fiatraikany na tiana na tsy tiana amin'ny ekipa pirenena le izy amin'ny mampanazatra anao inona ny tokony ho vahaolana ny angamany lafin'ny teknika aloha ny tena tonga de ho teneniko hoe satria tsisy tsara ohatrany hoe manaraka an'le formation zay atao ihany aloha resaka teknika aloha zany noteneniko satria any zao de efa ny zavatsaray manimba ny lesoka zany ho an'ny mpilalao zany zay mandrafitra ny équipe nationale raha vao tsy maharaka an'le formation indrindra ny règle eo ihany koa ny resaka projet zay hoapetraka zay mpanazatra amin'ny équipe nationale ka raha vao tsy maharaka an'izay zany de anisan'ny hoe manimby zay zavatra zay ho an'ny équipe nationale faharoa manaraka izay le hoe mizara roa le misy le aty amin'ny ataoko angamba fa efa andalana fanamboarana anazy amin'izao fotoana tsy tsara ny manimba zavatra zany le hoe misaraka fa amin'izao fotoana efa androany zao ohatrany zavatra seho androany efa hita hoe misy herintaona tsy niona ny ekipa any mpilalao anie le izy tsy de hita taratra le ka zay mantsy le tao hoe tsy fakazo satria reo mpilalao reo ohatrany hoe mahazaka n'le fair play mahazaka n'lay fifankatiavan'le samy mpilalao tsy de hita taratra loatra zay fa aty amin'ny mpitantana no ka zay mihitsy le lasa victime foana zany le mpilalao moa ny resaka lafin'ny teknika miova foana ka raha vao tsy misy zany ny resaka formation zay atsehan'ireny mpilalao reny de animba azy rehefa hitafitsany anaty équipe nationale izy zay ny anankiray ny teniko anankiray koa zany averiko teo hoe raha herintaona tsy mifandona le mpilalao reo hita be zany inona moa zany hoe samy hafa be le eo am'le resaka règlement zany zao androany zao de be de be ny zava-tsanseho tazana teny kanja am'le misy fantaran'ny règlement amin'ny aty amin'ny
andany aty amin'ny taty amin'ny ligina Analamanga moa zany ligina Analamanga taloha de lasa misy resaka famaly amin'ny arbitre na ohatry zany matetika eny ambony kianja zany ka ny anahy zany tsy teniko le izy hoe tsy zavatra tsy azo alamina zany fa efa manomboka mandamina zany zao de tokony anaraka daholo ny rehetrarehetra mba ho avy ny pi malagasy le izy fa le izy maki de Madagasikara nge fa tsy makiana olona ray na makiana club ray. Mazava be zay tenin'ny Rika Sefo zay fa aingany ka ho tonga any amin'ny filaminana ka hanana ekipa pirenena tokana matanjaka i Madagasikara fa tsy hanana ekipa pirenena amina ekipa la club vitsivitsy ihany. Isorana betsaka ianao Rika nitondra zay fanazavana izay tamin'ity ariva ity.